Ty havantsika anankiray ty ry havana dia mangataka ihany koa ny fifanohanana am-bavaka ary indrindra mangataka mihitsy izy ny mba hifampaherezana eto amin'izao fandarana izao. Manana olana ara-pitiavana izy ary tena mahatsiaro mijaly ary efa tratran'ny depression mihitsy aza noho izany toe-javatra izany. Zao no azo ambara aminao Andriamanitra dia manana ny zavatra rehetra izay efa nomaniny ho an'ny fiainanao. Andriamanitra ihany koa tsy mba mandatsa, ka raha zao ianao tena hitodika aminy dia tena handray anao izy ary navelany ianao handalo an'izany toe-javatra izany satria maniry Andriamanitra raha mba hatsiaro tena hivavaka sy hifikitra ary hitady azy. Tena hitady azy ianao ka aoka ny fitokisanao rehetra mba tsy hapetraka ao amin'ny olombelona fa mba tena ataonao amin'Andriamanitra. Aoka ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra dia mba hoentinao hitiavana an'Andriamanitra. Ny olombelona mety miova. Ny fontsika izay natolotra ho an'ny olombelona anankiray, angamba tena mety babo ny olona anankiray manontolo mihitsy, dia ilaintsika ny mamerina an'izany eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra ilay namorona antsika, Andriamanitra ilay mikarakara ny fiainantsika, izy no tena tokony hametrahantsika ny fitiavantsika rehetra. Ny sisa ny olombelona mety maty dia aoka mba ny fitiavantsika an'Andriamanitra no andamina izay mety ho fifandraisantsika rehetra, na amin'ny fifandraisana amin'ny fianakaviana io, indrindra fa izay mety ho fifandraisanao amin'ny olon-tianao. Raha ohatra moa ka hozy Andriamanitra hoe tsy hany, aza mametraka ny fonao aminy intsony. Rehefa hitanao fa miteny aminao amin'izany ny zavatra rehetra, miteny aminao toy izany hoe tsy tsara ho anao intsony ny mametraka ny fonao aminy, ilay fonao, ilay fontsika, tsika mantsy mora maratra ny fontsika. Dia Andriamanitra mihitsy te hiaro an'izany fontsika izany. Ka asaiko ianao mba tena hitady an'Andriamanitra, mba tena hivavaka. Izahay tsika rehetra zany eto izao dia tena mivavaka ho anao, fa ianao manokana mihitsy mba tena hitady an'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho asehon'Andriamanitra aminao ny heriny, ny fitiavany anao ary ny famindram-pony aminao, na dia efa manana olana maro isan-karazany izay mety ho nohon'ny tsy nety vitanao aza. Tena tianao Andriamanitra ary maniry hampiarina anao izy, ary mbola manana hoavy mamirapiratra goavana be ho anao izy. Andao hoentsika mivavaka izay. Andriamanitra o rainay, misy an'ity havanay ity izay hianjadin'ny ratra-po ankehitriny, ary ny ratra-po dia niteraka mihitsy ny fikorontanan-tsaina, fikorontanan'ny fiainany, mahatsiaro mangiry firy, mahatsiaro mijaly. Fantatray Andriamanitra fa tsy sitrakay ny hijaliany izany havanay izany, satria ianao dia maniry ny mba handray an-tanana, hikarakara, hanome fifaliana, fahasambarana, fiadanam-po ho an'ny olombelona rehetra. Koa ankehitriny mangataka vavaka izy, satria fantany fa mpamaly vavaka ianao. Dia izahay izany izao mivavaka aminao. Andriamanitra o, vangio izany havanay izany, dia aoka mba ho asehonao aminy ny herinao lehibe sy ny fitiavanao tsisy fetra, dia mba ho zanany no ho tena hanankinany ny fiainany, mba hanolo tena feno sy tanteraka ho anao izy. Ka na inona zavatra izay mety ataon'ny hafa, ataon'ny olona aminy, ataon'izao fiainana izao azy, mba hanam-piadanana ny izy Andriamanitra o. Dia mba ho fiainana feno fifaliana amin'izay no entiny manohy ny fiainany, satria miaraka aminao, satria manompo anao,
dia hanompo anao amin'ny fifaliana ary mba ho tena fanomezam-boninahitra ny anaranao ny fiainany sisa rehetra, ny andro ny sisa rehetra. Izahay olombelona dia toy ny tapam-pirohana sisa tsy may rehefa avy ny voadona ny antraika tamin'ny zavatra, tamin'ny ankavia, ankavanana, mbola raisinao, mbola mamelatra ny sandrinao mba mihinanay ianao. Ka asehoy amin'io zanakao io Andriamanitro fa ianao dia hamina azy ho eo an-tratranao ary handray an-tanana ny fiainany, hanandratra avo dia avo an'izany fiainana izany. Ny vavaka dia tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.